ho antsika eto amin'ny faritra Tsinanana ho fanokafana fomba ofisialy ny tampam-bolen-kazo 13 724 eo ambany fehin'ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena faritanin'ny Tomasina Ramatoa Narimamy Lucien Irma sy Andriamatoa Lolon'ny Madagasikara voafidy teto amin'ny faritanin'ny Tomasina Manasoa Donatang ny governoran'ny faritra Tsinanana ny prefean'ny Tomasina ny talim-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrasoana lovain-jafy a Tsinanana ary ny bentanànan'ny Full Point dia manasantsika rehetra ho tonga maro amin'ny fanokafana fomba ofisialy ny tampam-bolen-kazo 13 ny zoma 13 febroary ho avy zao amin'ny folora maraina izy fanentara misakarazany eny amin'ny vony Fokontany ao Analavory Fokotany Antaratasy commune Full Point PK 45 plus 200 mètres partenaire Gold savonnerie tropicale Colas Madagascar Madagascar International Park Conservation Internationale ITA établissement gallois SKT fambolen-kazo manarina ny tontolo iainana mamelonaina